Mifanahy masina tsy miaraka amin'ny faotana, fa ity fanomezam-pahasoavana itedy tsy miaraka amin'ny ota. Ny talenta afaka mandehina dia misy ota aza. Lucifera ny mpiteny zava-maneno tany am-pendohana dia miavonavona ary ankehitriny ny zanany dia tena lasa voalohany amin'ny fahaizana zava-maneno. Fa miaraka amin'ny ota sy ny faroeran'Andriamanitra aniradana akafiziny izay tia azy. Okenao tsy akafy an'ireny, ataovy aminy ianao mihira masina ao amin'ny tompo dia rao Andriamanitra ny amin'izany. Zany tenina hoe tsy talenta ny fanomezam-pahasoavana, fa ao amin'ny filazantsara ny talenta ao amin'ny Mateo 5:5 dia hitanao fa vola ny tena ambarana tamin'izy koa hoe andrian-dana ankiray izay andeha tany lavitra dia nizara fananana tamin'ny mpanompo, dia ndray nomeny 5, ndray nomeny 3, ndray nomeny 1. Hitanao zany fanomezam-pahasoavana tsy talenta, fanomezana omena ny izy ity dia tsy miaraka amin'ny fontana mihitsy ny fanomezam-pahasoavana. Gakitsika ilay hoe hoitsika hoe fa maninona mahita olona miteny amin'ny teny tsy fantatra nefa ny fiainany tsy maro. Dia hoy aho hoe mety ho fazarana no tenenany io, fa indray mandeha fonisy nanamazy tena no meny fanahy masina teny tsy fantatra, ary dia tonga fahazarana zany. Ka na dia manota azy dia mbola mitetitetika ihany, aza mamita tena ny toy izany. Tsy miaraka amin'ny ota ny fanomezam-pahasoavana, omena ny olo-masina Jesosy Kristy izany. Misy tena amin'ny Tesalonianina 5:10, aza mamono ny fanahy, aza mamono ny fanahy masina. Azo vonoina ve ny fanahy masina? Tsy hoe azo vonoina izy, raha azontsika vonoina izy dia azontsika vonoina Andriamanitra. Tsy azontsika vonoina ny fanahy masina, fa izao fotsiny mitsahatra tsy miasa fotsiny izy, miala aminao izy dia entiny daholo ny fanomezana, entiny fanomezana dia vitany ianao manao ny bebaka. Raha tany ianao dia nasiany loharano teo aminao, fanahy masina no nametraka an'ilay tombo rano tao aminao, loharano poipoika ao anatinao. Rehefa nanota ianao dia nisoro ny siny, nalano ilay loharano velona, dia tsy manana ninona ianao afa-tsy ifotra sy famaimainana. Zay le hoe mamono ny fanahy. Timothée 1:4-7, aza manao tsiramana ny fanomezana sy ao anatinao. Hoy Paoly tamin'ny Timothée, aza toa tsiramana io fanan'Andriamanitra io sy ny fanomezana izy io rehefa tonga eo aminao. Timothée 2:1, mba milomanao ny fanomezan'Andriamanitra zay ao anatinao. Rehefa raisinao ny fanomezam-pahasoavana dia mila velomo, mena toerana tsara izy, atao zay mafana ny fanahy masina, mena sakafo tsara izy. Dia ianao zany mila mieritreritra foana hoe manana Andriamanitra fanahy aho zay miara-miaina amiko, miaraka amiko naiza naiza, ka na mipetraka aho na matory dia mila mieritreritra aho hoe miaraka amin'ny fanahy
fanahy masina ary tsy misy toerana ilako aminy fa mba afahany miaraka amiko hatrany sy manampy azy sy manasoa dia manao izay mahafaly azy hatrany aho dia raha ho Andriamanitra ny amin'izany. Ny fanomezam-pahasoavana dia tsy vokatry ny fanahy masina izay voalaza ao amin'ny Efesiana 5:5 na Galatiana 5:2 ka hatramin'ny 3:20. Ireo dia vokatra amin'izay fotsiny rehefa miasa ny fanahy masina. Ohatrany hoe vaovolombelony mpiasa ny baika, koa rehefa miasa ny fanahy masina dia miseho azy no vokatra reo. Ninona ataony dia tonga ho azy no vokatra reo. Izay ny famantarana fa hoe nanao zavatra teo ny fanahy masina, miseho ilay vokatry ny fanahy masina. Ary izay no manampy antsika amin'ny fandiniana sy fizahana toetra aza mino ny fanahy rehetra fa izao toetra ny fanana avy amin'Andriamanitra nantsika. Fantaro amin'ny voto ny azy, koa rehefa ny fanahy masina ny asa dia mamokatra ireo vokatra ireo izy. Efesiana 5:5 fa ny vokatry ny fanahy dia ao amin'ny fahatsarana rehetra sy ny famarinana ary ny fahitsiana mamantatra izay kazotra. Galatiana 5:2-7 fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiava, fifaliana, fiadana, faham-po, famorapana, fahatsarana, finoana, fahalemem-panahy, fahononam-po, tsy misy lalàna manohatra amin'izany. Izany no mahatonga ny Paoly miteny hoe fa na misy aza ny fitenenana amin'ny tenin'anjely sy ny fiteny maro samihafa dia tahaka ny farahana sy mpantsona mikaranjana fotsiny ary tsinitsinina tsy mahasoa satria tsy hita ilay vokatry ny fanahy masina izay manamana fa io hoe fanahy masina fa ny azy izy na tamin'ny alalany fanehoana fanomezam-pahasoavana na tamin'ny alalany fanomezana dia mitondra vokatra ho amin'ny fahatsara-panahy, ho amin'ilay toetra araka an'Andriamanitra. Ny fanomezam-pahasoavana dia fanomezan'ny fanahy masina ary misy fisehoana atony izay mampiasa antsika ho amin'ny fanasoavana ny hafa sy ny fampona ny hafa. Izany hoe ity fanomezam-pahasoavana ity dia mampiasa anao anompo ny hafa amin'ilay fanompona tadiavin'Andriamanitra mba hahavovotsy azy, mba hampahely azy, mba hampandroso azy eo amin'ny tompo, mba ho famonjena ny fanahy sy fampirenana azy eo amin'ny tompo. Nomena antsika io mba tonga antsika ho fahazo-pitahiana ho an'ny mpiara-belona amintsika. Jereo tsara, azo hoe ianareo amin'ny ilanjan'ny fanahy masina aminareo dia mahazo hery dia manao inona mangingy ao am-piangonana fotsiny sy mitsambekimbekina manao alelo fotsiny ve mahazo hery dia izao mitetetratra sy mivelively dabily fotsiny ve mahazo hery dia miresadresaka fotsiny ve tsia mahazo hery ianareo ery anany
tanàna misy anareo, seho amin'ny tanàna manodidina anareo, ary hatonga anareo andeha any amin'ny tanàna hafako, ary oetiny zany hiampita ny firenenareo anareo hoany amin'ny firenekafo, ary tsy hijanona anareo raha tsy tonga andrany am-paharatany. Hitanao fa ny fanomezam-panahy, le fanomezam-pahasoavana dia manao antsika tena mpanompo mahatoky mihitsy anatanteraka ilay asa fanompona izay niantson'Andriamanitra antsika. Ity fanomezam-pahasoavana ity dia avelo indray mampiasa antsika fa tsy hoe ampiasaintsika. Hoe za mana fanomezam-pahasoavana maminany aminaniko anao aminany aminao azo tsy maso maminany raka zay tianao aminaniny ianao aminany azo fa maninona moa anao raha tsy miteny an'izany, fa maninona ianao raha tsy miteny an'izany? Alao fotsiny asa fanamasina dia miteneny anao dia fantatry ny olon'Andriamanitra hoe miteny maminany rahanahy maminany ny anabavy zany resaka zavatra momba izy zany. Zany tena manana ny fanomezam-pahasoavana eto Manasitra, tena manana avitenao sotany sao dia zao vita olonareo sotany koa sao dia zao nga dikan'izany zany ianao nitahaka ny fanahy masina fa tsy mety raha tao mabinina zany dia izy tokony hitondra anao dia ianao indray zany zao mitondra n'ilay zavatra any amin'izay tiana tondra anazy. Aza diny zanaka Andriamanitra tarihan'ny fanahy masina na fahalalàna ny baiboly aza dia tsy azo mitenitenenina foana izay tiavana mitenena anazy ao soratra masina ka nomena fanomezam-pahasoavana ho mpananatra ianao dia hoe zany fanomezam-pahasoavako ho mpananatra dia hotebatebanao daholo sy tsy asianao fandanjalanjana teneninao amin'ny olona. Tsy maintsy manetry teny ianao ho tarihan'Andriamanitra ny amin'izay tokony ho teneninao sy ny fomba sy endrika hitondranao amin'ny firenenana. Amin'ny Korinthiana voalohany toko 10:10 Paoly niteny manao hoe zaho ozy izy dia miasa fantatra mihoatra noho izy rehetra. Miasa fantatra mihoatra noho izy rehetra aho izy. Korinthiana voalohany toko 10:10 ny fahasoavan'Andriamanitra no atao izao ka tsy foana ato amiko ny fahasoavana izay mena ho efa niasa fantatra mihoatra noho izy rehetra aho nefa tsy izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra no miaraka tamiko. Tenao tsara fahasoavan'Andriamanitra ozy matao izao apôstôly azy ny ananany hafanampo tsy foana ozy niasa ny fahasoavan'Andriamanitra no mena ary zaho ozy dia tena miasa fantatra mihoatra noho izy rehetra. Tsy zany izy tsy zaho izy fahasoavana matao izany. Le fahasoavana io le mena azy io izy dia miteny ao amin'ny Romana jereo tsara ny fahiren'ity mpanompon'Andriamanitra ity Romana 3:10 fa tsy sahako lazaina zay zavatra tsy nampanaoviny Kristy na tamin'ny teny na tamin'ny asa mba hampanaiky ny Jesosy tamin'ny famantarana lehibe sy ny fagagana ary tamin'ny hery fanan'Andriamanitra. Jereo izy tsy sako tenenina zay zavatra tsy nampitenenina. Sako lazaina zay zavatra tsy nampanaovina na tamin'ny teny na tamin'ny asa na inona nataony Paoly na inona nolazainy dia efa nahazahoany alalana avy tamin'ny fanahy masina avokoa. Teniko sy mitory teniko dia avy amin'ny fanahy masina sy ny teny taminao
tsara fandro misy olona mitarika ny fanahy masina nefa ny fanahy masina tsy tiandeha ho any akory miteny alohan'ny fanahy masina ary kanefa ny fanahy masina tsy miteny koa hoe izao lazay zany masa sarotra mitoroteny asa sarotra mitoroteny finoana avy amin'ny toroteny teny Kristy tsy maintsy mibanjina ny Kristy miaino teny Kristy dia Kristy manely afatra dia lasa amin'izay ianao manomana za tsy teny mihitsy hoe androany dia toroteny raha miteny an'izany dia azoko antoka hoe nomeny Kristy afatra ho ary zao ny zavatra sain'i Jesosy lazaiko aloha toroteny teny Kristy fa afaka miteny aho hoe ampianatra ny baiboly aloha satria fa nianatra n'ireo andininireo dia ireo fotsiny any nazavaiko a dia lazaraiko a dia hoe mandray lesona antsika amin'ny teny voasoratra samy hafa ny mampianatra ny soratra masina sy ny hoe mitorateny Kristy ka hoe ao amin'ny baiboly hoe tsy efa tenin'Andriamanitra teny voasoratra io azo tsy ampiraisina io fa misy a le ten'Andriamanitra mihitsy no namen'le teny hitanao ny toroteny Petera tamin'ny andro Pentekoste navelon'ilay teny voalaza mpaminany taon'ny Joely ary tena nindrona ny fon'ny olona ka rehefa asain'i Kristy motorinao ny andiny soratra masina dia izay zany le afatra ary amin'io anao no mampita afatra ao amin'ilay olona tsy ora ny mitoroteny tsy mora ny mampianatra soratra masina mora afaka afaka itsika ny Genesis toko voalohany a lohan'ny rapetsitsika mamaky toko fahatelo manaraka itsika toko fahaelo fatra mahita amin'ny tantarany Gaina manaraka itsika toko fahaenina tantarany Noa dia mamaky itsika toko faharoambin'ny folo tantarany Abrahama dia mamaky itsika dia hoesitsika amin'ny lokony Exodosy hitatsika ndray ny fahoriany zanaky Israely tany Egypta dia hitatsika n'izay nataon'Andriamanitra taminy dia mamaky itsika dia manazava fa ndraindray mety mifandraiky amin'ny fiainan'ny olona zany ndraindray tsy mifandraiky amin'ny fiainan'ny olona ndraindray mifanitsy amin'ny zava-misy amin'ny olona ndraindray tsy mifanitsy amin'ny zava-misy amin'ny olona ndraindray tsy mikokotra ny mangididy amin'ny olona izany fa zay mampangididy azy hafa nefa ny zavatra teneninao hafa fa ny teny Kristy dia tena teny mivantana mifanitsy ho an'ny tsirairay avy Alleluia. Ao amin'ny Hebreo toko fahaenina andiny voalohany hoe fidebahana fialana amin'ny asa maty tokony fantatritsika io asa maty io inona ny atao hoe asa maty ngamatsika mieritreritra hoe asa tsy mandeha zany asa tsy mandroso velon-dala daholo no mpino azo lazaina toy izany ihany fa na inona zavatra ataontsika nefa tsy nasain'i Kristy ataontsika dia asa maty dia tahaka ny hoe mpiasa ao an-trano hoy le patron mpahandro anao a izao no izy atao vorony akoho ity vonoiny akoho dia atao vovorony dia hoy rehefa le mpiasa vonoiny akoho nataony roti zany hoe miasa ihany izy fa tsy nanao izay ilainy le patron azy dia
teriteritika dia tsaroa fa tsy asa tsara eo anaten'Andriamanitra izany fa asa maty. Mba tsy anaovantsika asa maty dia mila maneno tena isika mivavaka hoe tario atompo ao, inona ny tianao ambaro, inona ny tianao ataoko, meo hevitra mitenena amiko ho atao an'iny sitraponao Andriamanitra. Eo amin'ilay Korinthiana toko 12 isika andininy 7. Fa izy rehetra dia samy omeny fisehoan'ny fanahy azo. Miisa ho 7 izy reto. Voalohany, teny fahalalana, teny fahelena, teny fahelena. Faharoa, teny fahalalana. Fahatelo, finoana. Fahaefatra, fanomezana hiti-manasiaka. Fahadimy, manao fahagagana. Fahaenina, maminany. Fahafito, manavaka fanahy samihafa. Fahavalo, miteny amin'ny fiteny tsy fantatra samihafa. Fahasivy, mandika fiteny tsy fantatra. Ireo dia asa ny fanahy iray ihany. Alleluia. Raha izany ary moa loharano ray ihany ivin'ireo rehetrarehetra ireo fanahy ray ihany le personne, le olona fahatelo amin'ny teny izay ray ihany no manome an'ireo dia tsy mifanipaka reo ary tsy mifanohitra reo tokony hamperitreritra tsika mpitoriteny mifanipatipaka izany, mifanipatipaka, tsy mifanaraka. Raha to misy ny tsy fanarana eo amin'ny samy mpitoriteny dia tsy noho ny fanomezam-pahasoavana no mahatonga an'izany ary tsy asa ny fanahy masina izany fa avy amin'ny nofo no mahatonga izany. Misy zavatra misafotofoto sy mifangaro ao no mahatonga izany. Koa ny fanomezam-pahasoavana anankiray dia tsy manohatra ny fanomezam-pahasoavana anankiray. Ny fanomezam-pahasoavana anankiroa dia tsy manohatra ny fanomezam-pahasoavana anankiray. Ary ny fanomezam-pahasoavana valo dia tsy manohatra ny anankiray. Na ny telo manohatra ny enina. Tsia tsy misy zany fa ireo dia fisehoan'ny fanahy azo, maso, mampandroso, miringa sy milamina tsara. Ka na dia samy manana ny fanomezam-pahasoavana aza ny mpanompon'Andriamanitra. Tsy misy olana mihitsy fa samy miasa amin'izay ampiasain'Andriamanitra azy. Dia raino ny tompony amin'izany. Izany dia tahaka ny hoe manao ny asany vavony, manao ny asany sinay, manao ny asany fo, manao ny asany sofina, manao ny asany atidoha, nefa miasa amin'ny plasy amin'izay voafaritra asa ny tsiraray avy ny tanjony mamelona ny vatana ray manontolo. Dia raha Andriamanitra ny amin'izany. Tena tsy haiko mihitsy miaraka amin'ny leranaty ny fanomezam-pahasoavana mantsy hafa-hafa. Fa ny azy tena hafa-hafa, tena tsy maniaraka mihitsy ny fanomezam-pahasoavana io. Adalana be, fahajambana be, sy fahamarinana. Sama na nangyaka.
misy manana ny azy so dia mba avy tsy izy ahy karaha nyray afo izy nyray afo tsy izy nyray afo avy amin'ny devoly nyray afo avy amin'ny andriamanitra mifamotika reo nyray afo avy amin'ny nofo nyray afo avy amin'ny fanamasina fanohatra reo mila mandiny tena raha izay misy fa ny fanomezam-pahasoavana avy amin'ny fanahy masina dia mampiray ena samihafa azy ray tolotra omeny fanahy masina dia mifameny mifampiaka ary miara-miasa asoa mizara osikajy telo ireo sivy ireo na azotsika lazaina hoe kilasy anankitelo na lazaintsika hoe ekipa anankitelo misala asa anankitelo ngeza be toy izao zany ireo miaraka ireo mitovy asa tao teny tsy fantatra mandika teny tsy fantatra mamina izy ireo dia mampiasa nyty vava ty zao teny tsy fantatra teny tsy fantatra hoe mandika teny tsy fantatra dia miteny izy mandika eo zao ny zao midika zany mamina ny dia miteny izy mampiasa mario tsara nefa ino tsara ireo dia fanomezam-pahasoavana momba ny fitenena manina fa momba ny fitenenana ireo fa io fanomezam-pahasoavana io dia miteny amin'ilay olona nomena ny fanomezam-pahasoavana hitanao melony andraisana teny tsy fantatra tamin'ny Pentecoste dia nisy feo le avy tany an-danitra ary le feo toy ny rivotra mahery ary avy eo nisy lelany tanenafo izay zarazara vao mipetraka teo amin'ny lelan'izy rehetra ary avy eo dia feno fanahy masina dia nampiteneny ny fanahy masina izay miteny aminao alohan'Andriamanitra dia raina ny tombo halleluia na mandika teny tsy fantatra ianao dia fanahy masina mamely dikany dia miteny aminao izy zao lazay raha maminany ianao a dia izy miteny hoe zao lazay fa nanorainareo miteny ao anatinareo tsy manginareo fa avy eo dia mamoaka feo ka miloapeo ary amin'izay ny fanahy masina dia miteny amin'ireo nandray ny fanomezam-pahasoavana ary ao aorianan'izay a dia mampiteny azy zany fisy hono fanahy mahasoa miteny sy miresaka amintsika amin'ny fomba tsy takatra zay dia raina mety ampatsiaro anao andiny soratra masina izy mety miteny aminao manome baiko aza manao an'izao na manao vanito na hiteny aminao hoe tsy nety iny nataonao iny aitsio iny nalahelo ranona tamin'iny nataonao iny mibebahy ianao ny amin'izany manaraka ireo mitovy asa tao teny fahalalana teny fahendreny manavaka fanahy samihafa ireo dia sikazy ray atao hoe fanomezany fanahy mitora fanambarana
fanambaran'Andriamanitra mampafantatra zava-dalina sy zava-miafa. Teo amin'ny lasa akity aroavo. Jereo tsara, Mosesy dia lehilahy nitenenan'Andriamanitra, ary izy no nitarihany fanamasina nanoratra ny boky dimy, nanoratra ny boky Genesisy. Fa taiza moa Mosesy tamin'ny ambonon'Andriamanitra amin'izao tontolo izao, nitakany nanatrika teo izy ka niteny hoe tany am-piandohana. Jereo tsara le lazainy ato, tany am-piandohan'Andriamanitra nahary lanitra sy ny tany, ary ny tany tsy nisy endrika sady foana, araizina tambony lalana, fa nan'Andriamanitra nanomba tambony rano, ary hoe Andriamanitra misy mazava dia misy zany. Mosesy tsy nanatrika an'io asa famoronana io, fa taranaka tateo reny izy, fa Andriamanitra nanome azy teny fahalalana, fanambarana no nitenenan'Andriamanitra tao, ary tsarotsika tsara fa izao no tenin'Andriamanitra nanavaka ny Mosesy. Mpaminany rehetra izy, fahitana no nitenenako taminy, nofo no nitenenako taminy, fa tsy mba tahaka izany Mosesy mpanomboka, fa izaho dia teny tamin'i Mosesy ny fanatrika, satria Mosesy dia nijery a Jehovah ny fanatrika, ary niresaka tamin'Andriamanitra tahaka ny olona niresaka tamin'ny sakaizany. Izany dia asan'ny fanahy masina ambony manome teny fahalalana, teny fahembera tamin'ny Mosesy. Nafanahita ny tantaran'i Abrahama, niresaka ny Abrahama, ny fanatrika Abela, le zavatra niseho tamin'ny fiainan'ny Josefa sy ny vadiny Potifara tany amin'ny Afrika. Nga nisy nahita an'izany e? Tsisy nahita an'izany, fa le teny fahalalana, manome fahalalana zava-miafa, na ny lasa azy, na ny ekekeny, na ny hoavy, teny fahalalana, fanambarana ampiasain'Andriamanitra maneho zava-miafa. Zava-miafa eny fanany nofo, io le teny fahalalana io, sy le teny fahendrena io nanampy an'i Daniely, miasa tao amin'ny Daniely, nalalany nofo le mpanjaka. Le mpanjaka tsy miteny hoe dia na nofo ia dia izao dia izao dia izao mitika, hana nofo tsy ny mampatahotra ahy. Hofonoko daholo raha ohatra ka tsy fantatro ny nofo, fa nivavaka i Daniely dia nisy andreo fanan'Andriamanitra miafina tao anatiny, na ny miainy fanomezam-pahasoavana ny teny fahalalana, le teny fahendrena, dia naalala zava-miafina izy dia mitantarainy le nofo. Io teny fahalalana io dia manampy ny mpanompon'Andriamanitra alalany olona anankiray, rano no anarany io, zanaky rano io, tahak'izao ny fiainany io. Mbola tsy tonga ao amin'ny mpanompon'Andriamanitra koa ianao dia efa tenen'ny fanamasina ho aveto rano amin'ny ora ohatr'izao. Izao ny dia mila olona manity tena izany. Io teny fahalalana io tao amin'i Jesosy, na lalany ny Filipo, hoe ianao mivavaka teo ambany aviavy, ianao dia nahalalany Jesosy an'ilay vehivavy tao Sikara, nanambady ny dimy ianao, ary izay vadinao ankehitriny tsy vadinao. Teny fahalalana, manome fahalalana toetra, zava-miafina feno na inona, manavaka fanahy samihafa koa. Eny fa na ny zavatra feno ny devoly azy, io nanampy ny Petera na hanala ny zavatra nataon'ny Ananias sy Safira mivady. Nahoana na feno? Nga mifantatra. Tsy manana ny izy moa dia tonga le olona dia titoko ny fafolo-karena ga dia tsisy fantatra. Afeny ina moa ny fantatra eo, fa rehefa Andriamanitra mampiariary an'izy, ireo manana fanomezana. Izany nanampy ny Elisa nalala ny laingana ataon'ny Gehazi,
Nihita hoe motsy niaraka taminao fanahako. Tsy hoe fanamaolona azy fa le fanan'Andriamanitra tao aminy zay manerana manakitra Andriamanitra ao aminy hoe raha mivory ianareo sy ny apôstôly Paoly dia teoko ny fanahy tsy ny fanahy maolona amin'ny Paoly fa le fanan'Andriamanitra tao aminy nanatrika teo mahita ndre mandeha tamin'ny fiangonana Andriamanitra mo zava-mahagaga ataony amin'ny mpanindry mivavaka tao toerana ray tazana tsy nanatika andreo ireo misy primy vorivory ary mivorivory izy ireo mitompo tetamo dia ireo hitanao fa mivory izy ireo ohatrany amin'ny sary hitako amin'ny fahitako satria fanamasina manome fahitana fa izy ireo any nakaty am-piangonana tonga tao am-piangonana tokoa andeha amin'izay le tonga dia fampitotikotry kiza ratsy fanahy izandray ary tantarany zavatra mitotsika tany pastika sary sarobidy izany zavatra zay ndendraina dia ny zava-dalin'Andriamanitra azy dia ampahafantarin'Andriamanitra atsika zava-miafin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny ireo fanomezam-pahasoavana mitondra fanambarana teny fahendrena teny fahalalana ary manafaka fanasany hafa tsy hoe ilay fahendrena angatantsika io hoe me fahendrena ao Andriamanitra misy ampampahendrena ao amintsika natsoro io mety ho azontsika tamin'ny fikolontsaina io nefa izy ireny koa dia mety araka ny nofo fa ity teny fahalalana ity zavatra kan-javatra manokana zay anehoan'Andriamanitra zava-miafa jereo ny asa fanompony elisy ovakitsika amin'ny Kortiana zay ny mahatonga amin'ny teny aminareo hoe aza maika ny hodinareo Kortiana voalohany toko faharoa eo amin'ny andiny ny fahasivy dia jereo tsara faraka ny fisoratra hoe zay tsy mbola hitany maso tsy mbola reny sofina naniditra tao toy ny olona na ny zavatra zay nomanin'Andriamanitra ho azy aty azy fa isika ny nanambaran'Andriamanitra izany tamin'ny fanahy satria ny fanahy ny mamantatra ny zavatra rehetra enina dia ny zava-dalina n'Andriamanitra azy fa iza ny olona manala ny zavatra ao toy ny olona afa-tsy ny fanahy ny olona zay ao anatiny ihany ary toy izany ko tsy misy manala ny zavatra momba an'Andriamanitra afa-tsy ny fanan'Andriamanitra ihany fa tsy nandray ny fanahy zao tontolo zao isika fa ny fanahy sy avy amin'Andriamanitra mba ho fantatsika zay zavatra nomen'Andriamanitra atsika maimaimpô koa zay lazainay koa dia tsy avy amin'ny teny ampianariny fahendreny olona fa miteny ampianariny fanahy masina raha mampitaha zava-panahy miara-panahy fa ny olona araka ny nofo ihany dia tsy mba mandray izy any fanan'Andriamanitra fa fahatalany aminy zany sady tsy azo satria araka ny fanahy no hamantarana zany toy izy rehefa fanetranana ary eo amin'ny Efesianina toko fahatelo andiny voalohany ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo toy izy rehefa fanetranana zay mahafinaritra rehefa Andriamanitra miteny amintsika ao amin'ny mpanjaka voalohany toko fahavalo ambin'ny folo raha ny marina dia tokony vakiana manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo io toko fahasiny ambin'ny folo mpanjaka eo amin'ny andininy mitantara an'ny Elisa toko faharoapolo azafady
mpanjaka hitanareo hoe ny mpanjaka voalohany angama mahita mpanjaka voalohany toko fasimy ambin'ny folo mivoa ka mitsangany ambony tendrombohitra eo anatreny Jehova ary indro nandalo Jehova ary nisy rivotra be sady namakivaky ny tendrombohitra ary nanotorony anabato teo alohan'i Jehova nefa Jehova tsy tao amin'ny rivotra ary nanaraka ny rivotra dia nisy horontany nefa Jehova tsy tao ny horontany ary nanarakaraka ny horontany dia nisy afo nefa Jehova tsy tao ny afo ary nanarakaraka ny afo dia nisy feo soka malefaka ary zao zava-nisy raha reny Elia izany dia nosaronany ny kapotony tao ka nivoaka izy ka nijanona teo ambava-joy ary indro nisy feo nankahoany manao ina tianao Elia io Andriamanitra miteny mampatsiaro antsika ilay voasoratra ao amin'ny Nomily toko faharoa ambin'ny folo misy teny eo ambony eo hoe Jehova niteny tapoka tamin'ny Mosesy sy Arona ary Miriam ary Andriamanitra nidina teo nisy teny menadato tao am-baravarana tranon'ilay fiona dia niantso azy Arona sy Miriam eo amin'ny andiny fa io ary hoy izy eno ankehitriny ny teniko raha misy mpaminany eo aminareo dia amin'ny fahitana no ataoko ahafantarany manao izay ahafantarantsika azy Andriamanitra zao no Jehova ary amin'ny nofo itenenako aminy fa tsy mba toy izany kosa Mosesy mpanompoka izay mahatotry ao amin'ny tranoko rehetra mifanatrika ny tenenako amin'ny ariary fa tsy ary teny sarom-pantariny ary mijery ny endriky Jehova izy ka nahoana ianareo tsy natahotra iteny manohatra Mosesy mpanompoka le hoe Andriamanitra miteny fanomeza ny fanahy masina manampy antsika ay ny feon'Andriamanitra dia raha Andriamanitra rehefa raisy ny fanahy masina ny tanana ny momba antsika ao tontolo ara-panahy isika dia misy zavatra mahagaga ataon'Andriamanitra andraisanao fanambarana Andriamanitra miteny aminao tsy ao amin'ny Baiboly ve zao teny zao raha mihaino ny feoko tanana ny didiko ny fitsipiko ny lalako teniko feon'Andriamanitra zavatra manokana zany tenin'Andriamanitra afaka mitenitsika eo ny Baiboly zany ny didin'Andriamanitra atao amin'ny Baiboly zany fitsipik'Andriamanitra atao amin'ny Baiboly zany nahoana ary ilaina miaino an'ilay feon'Andriamanitra izy misy trangan-javatra tsy afahantsika mahita ny lalakombarana mihitsy ianatsitsika say navaratra tonga ao sam-panandanana isika inona ny tokony atao fa io ny fanontaniana aiza ao amin'ny Baiboly miteny manao andana mianatsika nandana ny navaratra tsy voasoratra ao zany kanefa ianao tsy maintsy manapa-kevitra raha misy fotoana dia misy olona mitonanao andao akaty dia tonga le olona dia hoe ianao manao hoe ahoana no alalanao hoe sitrapon'Andriamanitra ve iarahanao amin'ny olona io izay mitonanao tsy maintsy mivavaka ianao mangataka ary zay mahatonga ny fanambaran'Andriamanitra miteny aminao mivanta aza miaraka amin'io na mandana miaraka any feon'Andriamanitra ireo fanomezam-pahasoavany fanambarana ireo ohatra moka devolitsika roatsika le devoly tsy haiko sy mietsika misy hoe
lotana loatsika hoe ahoana ty diavoly ty hoana nefa ten'Andriamanitra loka diavoly amin'ary le voaka dia mila mivavaka tsika hoe Andriamanitra asehoy anay ny antony mahatonga ty diavoly ty voaka dia manazava amin'izay Andriamanitra izao no antony io olona io mbola miazona zao zay ilaina le fanambarana zava-mihafa Andriamanitra miteny aminao amin'ny alalan'ny fanahy masina manampy anao zany ny amin'ny teny vakina tsy takatra zay teny ambara hoe inona ny lazay io fanahy masina mitondra anao eo amin'ny tontolo ara-panahy ahafanao mahay miaino ten'Andriamanitra zay teneny mivantana sady ilainao zay tolosaina izay gatsika mahita amin'ny baiboly manao hoe raha nao ny fanompoam-pivavahana sy ny fahadianareo dia miteny fanahy masina tokoa anao Barnabasy sy Saoly anao miasa etsikoasy hoe amin'ny fomba ahoana ary nahenona an'izany amin'ny fomba ahoana ary nenona an'izany indrindra rehefa bebebe ny organisation amin'ny fiangonana dia lasa fotsiny manao hoe rehefa navita fianarana sekoly publique enitaona dia tolorana sertifika amin'izay sekoly takany sekoly mpanjakana sy sekoly mpianarana zay kali dia hoe rehefa vita amin'izao na vita amin'izao tokony tokana mena sertifika nefa olana zany jerenina ko fanahy masina no mitaratara ary rehefa feno fanahy masina isika ao amin'ilay voton'ilay afon'Andriamanitra taiza moa Andriamanitra no teny rehefa le romeny no nirehitra afo romeny misy afo mirehatra nefa tsy refa ate ahijereny fahitana io misesy fa inary ty romeny dorany afo ty nefa tsy lefa tao ny feon'Andriamanitra no teny rehefa ao anatin'le hafanany fanahy masina isika ary zay mahatonga reny sady tena ny reny raha misy fitenenana hoe misy olona marary eto zao ny retina anasitra anazy Andriamanitra doany satria le fanan'Andriamanitra manomboka mibetsika sy mitady mivavava ny olona ohatr'izao fa misy olona eto mitomany misy olona eto tomany manakamy ampahiresy olona io dia miteny mpanodin'Andriamanitra hoe ianao zay ohatran'izao ty ampahirenao to zay le asa mahagaga ataon'Andriamanitra ireo sokajy hafateny finono fanasitana vagagara fanomezam-pahasoavana mampiseho hery lehibe reto hery tena mampita hery izy io le olona men'Andriamanitra hery manana finoana lehibe tsy lay finoana ananany primreky io fa le finoana mafita telom-bohatra le finoana mahagaga ohatra hoe misy maty dia hoe teny amin'ny Andriamanitra nitsangana io dia hoe zay nananganan'io tsy tiandoany asa matahotra fa hovelona io fa tsy misy zany mipetraka soma tsara manaja teo fa tsy hoe atsangano maty misy soratra masina dia atsanganao ny maty aveo tsisy nininy fa baraka eo anao fa mila fanambaran'Andriamanitra mivantana ny zavatra toy ireny manome finoana lehibe finoana avitana vagagara manome kely mampita fanasitana finoana mampiseho vagagara ka ny olona manana fanomezam-pahasoavany finoana ireo dia mandray hery mahagaga mihoatra no mihery ny olombelona tsy takatra ny saina ho mihitsy mihery ananany hery lehibe manarona azy mikasika azy ny marary dia sitrany mikasika azy ny olona dia mandray fahafirovana masina manadik eo izy fanatreny fotsiny dia sitrana ny marary mivoaka ny devoly asa lehibe ataony fanahy masina izany ity fanomezana ity dia fanomezana fanefasany ny fanahy masina manome finoana le olona mandray fanomezam-pahasoavana manana finoana mahagaga ary ny olona ipriteny koa manjary mandray finoana tonga dia mepita hoana pasy le finoana le
zavatra ao tonga dia mipity izy ry manam-pinoana fa misitrana marary le marary koa manam-pinoana misitranao androany miaraka misy fagagana lehibe miseho. Tena zavatra lehibe izany raha iritsika izany avenao ikorina fotsiny herin'ny fanamasina avenao miasa fotsiny fanamasina ny anjaranao dia mitolo-batana ho feno ny fanamasina fanomezam-pahasoavana dia lazaiko hoe lafatra satria mampiaino mampiteny mampanao asa mba hery amin'ny teny sy amin'ny asa ny olon'Andriamanitra. Jesosy Kristy dia baolina lehibe na hery tamin'ny teny sy tamin'ny asa. Mosesy baolina lehibe na hery tamin'ny teny sy tamin'ny asa. Zavatra izay mahery amin'ny teny sy amin'ny asa. Ary izay tokony izy tsy hoe miteny fotsiny mahery amin'ny teny fa tsisy asa. Raha miteny dia tsy lasa lavitra dia lavitra dia lavitra dia lavitra ranitra mampirarakivy sy mahatanana fa raha ny asa zéro fa mahery ianao amin'ny teny sy amin'ny asa olono votsy ilaina ny fanomezam-pahasoavana amin'ny fanamasina. Halleluja! Inona ny fanomezam-pahasoavana? Fampitaovana ny olo-masiny Jesosy Kristy izay mandray fanomezam-pahasoavana dia nahazo fitaovana ary ny fanahy masina no ampiasanao amin'izany. Halleluja! Fanomezam-pahasoavana dia natao an'ny olo-masin'Andriamanitra rehetra satria zanak'Andriamanitra ianao, satria natao mpanjaka sy mpisorona ianao, olona miavaka izany, natao vavolombelona ianao, natao hanohy ny asan'i Jesosy ianao, natao hanohy ny asan'ny apôstôlisy. Ny tompony teny izay mino any asa tompony ataon'io anao lehibe noho izany asa izy satria izao mankaniray mafiry amintsika no maniry avitasa lehibe angamba mety ahonao koa natanteraka izany tsy amikery tsy ampatanjana amfanahiko ampatisany fanahy masina amfafeno ny fanahy masina amfanomezam-pahasoavana omeny fanahy masina antsika lay Andriamanitra fanahy mameno tsika dia manjary mavita asa dia ohatra mahita marary ianao raha teny so Jesosy inona nataony tamin'io marary inona nataony tamin'io marary dia iteny ny fanahy masina ianao ny sotenao ianao ny hitako izay mino any asa tokony ataon'io mety ianao sitrano marary vain-devolo ametraka ny tananao marary ianao dia ho sitrana ireny vain-devolo fa hivoaka io manaiky ianao io amin'ny anarana maso heritena tsy adiniko mihitsy zay le mandeha izay fony tany moron-dava efa nanomana ny fiainako foanao mba ho ampiasain'Andriamanitra ary miasa teo amin'ny tokotanin'ny fiangonanao nanao fefy dia tia misy raha hipenan-kafiana avy any nijoiny ranomasina dia gagana io gany pastera vonjeo marary zanaka azon'devoly adala moronandro mbalavena karazana mbalavena ao izao tsy voafe izy aminao mitany ao tsy azo tazomina tsy misy olona matana andao re pastera dia ho any oatra somary salasala kely aho hoe za ty miasa tsy teo am-pivavahana ahoana zany fa ny tompony teny tamiko zany naniraka ny olona eo mandihana fa ombanao ao oza tompo ampahirezo ary fantatro fa mombatoko ianao atalabe zany olam-pambon'olona zany romotra dia romotra zany ny zavatra nagaga raha vo tonga teo no ny fahasoavan-tompo dia tonga torakovika izy ary tora mamaika anazy eny ary hoy zany marina ny tompo halleluja resy ny devolo dia nandihitra ny devolo mivoaka taminy ao dia sitrany izy amevina
mivoaka ny ara-taona mitany io fahagagana io natonga zany ray mpianakaviana zany miova fo nanolotra ny gitara nanolotra ny sonore nanolotra ny tany ampiasaiko ho amin'ny asa fitoriana filazanzany hitanao ny fanahy masina dia manetika atsika anao ny asa tahaka izay nataony Jesosy mahavita ny asa izay nataony tompo isika no ny batisa ny fanahy masina sy ny famino ny fanahy masina ary ny fanomezam-pahasoavana izay nomena Andriamanitra antsika eo ny fanomezam-pahasoavana omeny ny fanahy masina ireo zanak'Andriamanitra ireo zanak'Andriamanitra tia n'Andriamanitra toetra mahatoky mifakapoavan'Andriamanitra eny oya omena fanomezam-pahasoavana ny mpino mahatoky rehetra manamaste halleluia mitoera tsara mahatoky eo ma-kristianina anao fa tsy azo zava-tsoanao Andriamanitra raha tianao ny kristianina mamiratsy ho feny fanahy masina mananganiva oko matoky fanomezam-pahasoavana azo rina izany azo tadiavina mibavaka izany mandry fantatrany aminazy nareo zay fantrapany zava-panany mandry fantatrany aminazy ao ampatisan'ny fanahy masina no loharano tsara ny fanomezam-pahasoavana raha te anovo fanomezam-pahasoavana ao ampatisan'ny fanahy masina ao raha te azo le avitena izy apretanao ao ampatisan'ny fanahy masina tanreo no mandray avitsy izy tanreo no manovo rano any amin'ny rano hafa ka iseho itony mifakatahaka fa tsy misy vokatry ny fanahy masina tsy misy asa lehibe ataony fanahy masina raha ny ran'Andriamanitra marina isika reto ny zavatra hitranga halleluia Hebreo toko faharoa ny andiny faefatra sady Andriamanitra koa niara nanambara-tao tamin'ny famantarana sy asa lehibe ary tamin'ny fahagagana samy hafa sy ny fanomeza ny fanahy masina araka ny sitrapony eo foana eo rehefa ampiasainy tompo anao miaraka amin'Andriamanitra anao miaraka eo foana ny famantarana eo foana ny asa lehibe eo foana ny fahagagana eo foana ny fanakeny fanahy masina jereo foana izany ninina fanitsenana anao ninina fiveran'olona anao tsisy dika jereo foana ny famantarana ny fanakeny fanahy masina mbola misy olona ataon'Andriamanitra batisa avy amin'ny figonana mbola misy olona manana ny fanomezam-pahasoavana ve mbola misy ve ny famantarana ary zany tokony hafantaranareo fa hoe olon'Andriamanitra io atsangan'Andriamanitra dia raina mitovy teny farany irin'Andriamanitra omena ny fanomezam-pahasoavana isika Andriamanitra ny fahasoavana izy tianao tsika olona miavaka eto ambony tany izy navan'ny Jehovah ho azy ny olona araka an'Andriamanitra taranaka voafidy ianao tenena amin'ny tenany hoe taranaka voafidy ianao voafidy n'Andriamanitra ianao Jesosy miteny hoe zany mifidy ianao mba ahoana ny fihetseham-ponao amin'izany teny zany Jesosy miteny hoe zany mifidy ianao zany miantso anao mba ahoaka mpisorona ianao mpanjaka ianao zanak'Andriamanitra tian'Andriamanitra ho tahiry manokana ho azy ianao tsy miteny fe izy finao no jiro fanazavana ianao no fanasa ianao no vavolobeny ianao no hira ianao no ambasador halleluia ianao no fanaka ho ampiasay fitondrana ianarana amin'ny toerana rehetra ny biny tsiraray avy dia tokony hitady mandrakariva ny batisany fanahy masina hitady mandrakariva ny fahafenony fanahy masina tokony hitady
fanomezam-pasoava avy amin'ny fanamasina amin'ny vavaka, ary tokony anana zany ny tsiraray avy, ary tokony anaiky ho ampiasay ny fanahy masina. Halleloia. Dia raha ho Andriamanitra, avenao hiasa manalaka eo aminao ny fanahy masina, ary efa manao fanompoam-pivavahana isika, dia tokony angataka isika mba hiasa ny fanomezam-pasoava, asany mahatonga antsika eto mivavaka ao amin'ny foana. Amen. Zava-dehibe ny asan'ny fanahy masina, ny fanomezan'ny fahasoava. Izy ny tompo, izy ny manan-kely. Tsy haiko ny manasitrana marary, tsy haiko ny manesy levona, tsy haiko ny manova fonam-panoana, tsy mahay an'izany aho, ary tsy misy olona mahay an'izany. Fa ho haiko izany, ho haitsika izany, raha ampiasay ny fanahy masina isika. Halleluia. Isika ny tonga tena ny fanahy masina, isika ny vata ny fanahy masina, miseho amin'ny alalantsika ny fanahy masina. Ny tanantsika no ampiasay, tanany apôstôly nanao fan'Andriamanitra famantarana sy fantagana, na teny tandrikina ary nasitrana marary, zay mahatsara lay fanokana teny omen'Andriamanitra voninahitra ny fiainany dimy manamasy teny miara-mandeha n'Andriamanitra. Halleluia. Mampitehinao ny fanahy masina. Olona miavaka ianao, olona miavaka ianao. Halleluia. Mavita ny zavatra rehetra no nomero ny fanahy masina. Fataro raha lasera-bava, tsy misy fandrosoana, tsy misy fitombona, tsy misy fivelarana, tsy misy voninahitra, tsy misy fombiaza raha tsy ao ny fanomezam-pasoavana avy amin'ny fanahy masina. Misy voninahitra ny fanontolomba ny fanahy masina. Raha mangetahety itsika miazo fanan'olona maro, ahoana moa azy antsika alovany reto olona reto, manao kavomila reto, manao zipo, mitanjatanjaka, manao fitafina, tsy araka n'Andriamanitra. Pitazaka itsika, tsisy zavatra itsika farany fanahy masina miaraka amintsika, mampiasa antsika, dia ampibebaka ny isika. Halleluia. Itsika ny vatany Kristy, dia miteny koa ianao ny vatana tadiavin'Andriamanitra, tadiavina ny fanahy masina ampiasay. Atoro azy ho vatanao io, mba feno azy, dia omeny ny fanomezam-pasoavana ianao, ary omeny hery mahagaga zay tsy ananany hafa. Amen. Atsapa izy ireo hoe hafa kely ianao, hafa kely ianao. Ary eo anatin'ny vatana, tsy fantatrao moa fa misy ny organe ary misy ny loha, ary misy ny ratsambatana. Koa ny fibekonan'ity vatan'Andriamanitra ity dia avy ao amin'ny ati-doha. Rehefa ao amin'ny ati-doha no miteny hoe ejeko ny tanana, ejeko ny tongotra, mitenena an'izao Jesosy ny lohany, tsika ny tenany. Ary ny fanahy masina ao amin'ny Jesosy ny lohany, dia alefa Jesosy ao amintsika ny fanahy masina. Ino afanipaiko antsika sy mampiasa antsika amin'izay ity. Dia raha Andriamanitra ny amin'izany, ary avy amin'ny ny fanahy masina amin'i Jesosy, ka nambarany izany aminareo, ary izy nitalotalonareo amarina. Fifoazam-panahy lehibe amintsika, oka ny fanahy masina andray-tanana ny zavatra rehetra. Eny aneo mpaminany Jehova avokoa ny olona. Manatsaka Jehova amin'ny ny fanahy. Mahafinaritra loatra ty teny nataon'Andriamanitra tamin'ny Mosesy, ary tiako ataon'Andriamanitra amintsika. Mpianadavy, Exodosy 4:7. Miara-mamaky sika raha sitrakareo, indeny ny fafo. Ary raha mangataka aho dia ndao re mba afaka itsika eo ampitsanganana azy ty. Fantatrareo fa efa atsangana ny sefirenena dia mitsangana daholo tsika. Exodosy 4:7. Isa aroy izy, io manao fanekena eo
tenin'ny olona rehetra no anaovako zava-mahagaga izay tsy mbola natao tany amin'ny tany rehetra na tany amin'ny firenena rehetra. Ary ny olona rehetra izay toeranao dia hita ny asan'i Jehovah. Mazava matahotra no ataoko miaraka. Esa maniry an'izany, esa maniry an'izany. Zava-mahagaga no ataon'Andriamanitra aminao. Manomboka androany rehetra sasy mamonjy aho, no zava-mahagaga no ataon'Andriamanitra eto. Satria nahoana? Raisitsika ny fanahy masina, ho ajaitsika izy hiarina aminy tsy atehitra amin'ny fahaizantsika intsony izy. Tsy atehitra amin'ny talentatsika intsony izy. Tsy atehitra amin'ny zao izy. Loharano tokana no amin'ny fosantsika ny fahasoavana ao amin'ny loharano Jesosy Kristy ao amin'ny fanahy masina. Tsy atsaka any amin'ny manoafatsika itsika manolony tompona dia haka-hevitra aferitsika mamoa tompona dia haka-rety haka-toriana dia haka-toriana ao amin'ny fanahy masina. Ary aza ahoana ny fombatsakany eo am-tonotrontono amin'ny vavaka, fahetana amin'ny vavaka, fifambikana, fitoromana amin'ny vavaka, mibanjina ny Jehovah mijery an'i Jesosy. Mijery ny tavan'ny tompo izy dia azovana azo indrindry ny tompo voninahitra ao amin'ny voninahitra. Hitanao fa isy zavatra iova, isy zavatra iova. Ho iaho tena isy zavatra iova. Isy zavatra iova. Andriamanitra ny lao an'izany. Mampindrina ataontsika izay ny lavaka isika. Aleluia. 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 Fa dimy amby roapolo. Wow.
fisara. Aí veio de Mangatá. Bom, botou Jesus Batista para nós. O meio família passava. Mangatá, o meu alheio. Guerra para nós. A tu não vou filmar. E tu não tem, não faz aí. Andou captado. A pessoa do povo. Mas a velha anta família passava não. Meu façava na PTB. Ne façava na Zenaval. Meu aisa. Samim Vavaca. Stola Isau. Se te as família passava na nariz, isamente as família passava. A tia Muralá, uma canissa ti, a tia Minabava, uma canissa ti. Vou na Andrei, vou na Opecena de Mante, Nhan Piei. A não faniquei na mídia na Watuana. Nhan Sawatu, uma não conheço. Falta de família sai com o seguinte. Figura na prática autista e sikia. Figura na minha sanfana e mais na sikia.